Afanalehibe indray ny ara-balantsika rehetrarehetra. Tafahoana soa tsara indray amin'ity sabata masina ity tanatin'ny fandarana fotoam-bavaka live izay iarahantsika amin'ny fandaranandramika izao ny akiradio faly indray manana vedrana ny tompo amintsika tsirairay avy mandrosana anatin'ny tokantrano sy ny telefônina izay misy antsika amin'ity androany ity dia fifaliana foana mbola ahafahantsika miaraka eto indray androany isaonantsika n'Andriamanitra satria mbola omeny fahafahantsika, omeny connexion tsika afaka mifandray sy mifampahery amin'ny alalan'izao tambajotran tserasera zao dia isaonantsika zany ry havana malala satria zava-dehibe zany mbola tsy tapaka ny fifandraisana ary noko fa mbola tsy tapaka koa ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra matoa mbola misafidy ianao hiaraka aminay eto androany satria dia tena safidy tokoa zao lalana ataonao zao tena safidy zao ry havana malala betsaka ny safidy miseho eo anoloantsika rehefa indrindra tsika rehefa mijery telefôna dia maro ny zavatra azo jerenao maro ny zavatra mahaliana ao anatin'io Facebook io be lehibe ny zavatra mety misintona ny sainao mampite hijery daholo fa misaotranao satria dia misafidy ianao hiaraka aminay eto androany olina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy diso adresy ianao raha tonga eto fa tonga eto am-bavadin'ny lanitra ianao tonga eto amin'ilay fotoana ionantsika amin'Andriamanitra ianao tonga eto amin'ny tendrombohitra masina isika ry havana malala eo amin'ilay fotoana anankiray izay ahafahan'Andriamanitra mamangy antsika tsirairay avy indray tsy diso adresy mihitsy ianao raha tonga eto androany tsy lany fotoana fotsiny koa ianao ary indrindra indrindra tsy diso fanantenana ianao raha tonga eto satria Jehovah Andriamanitra ilay tsy mba mandiso fanantenana ilay tsy mba mandaingy tsy mba olombelona izy ka hanenina tsy mba olombelona izy ka handaingy izany no eonantsika eto androany dia misaotra antsika amin'izao fotoana izao ary miankoka eo anatrehantsika anome voninahitra azy tsika misaotra azy ny amin'izay rehetra vita ametraka amin'ny kosany amin'izay rehetra vao atao sikinasa ry havana malala ao anatin'ity fotoam-bavaka izay nyfatoantsika tanteraka indray amin'Andriamanitra ity nomena hery tsika rehetrarehetra zanak'Andriamanitra ianao dia nomena hery ianao tonga eto tsika mbola herin'Andriamanitra nahafahantsika mijoro na dia niantsoana antsika aza hoe zanaka isika dia tsy tonga teo amintsika izany anaran'izany raha tsy herin'Andriamanitra nampidinina tao anatintsika ry havana malala ny zanak'Andriamanitra dia mahay miaino azy zanak'Andriamanitra dia mankatoa azy ny zanak'Andriamanitra dia hiady diny amen fa tsy tonga teo amintsika izany rehetra izany raha tsy nomena hery aloha tsika rehetrarehetra ireo mba toa tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no tonga zanak'Andriamanitra dia satria tsy ny olona rehetra no nahazo an'izany herin'Andriamanitra izany fa ianao kosa raha tonga eto androany dia misaora azy mankalazany anarany omeo voninahitra izy dia raha ho izy fa mendrika azy izany izy nanome anao ny zavatra rehetra fantatra hoe fa avy any an-danitra daholo ny zavatra rehetra iainanao io androany salama ianao avy any an-danitra ihany ny fahasalamana ny zavatra eto an-tany eto dia miezaka mamotika ny fiainantsika rehetrarehetra mamotika ny fahasalamantsika mamizana antsika ny zavatra iainantsika eto raha ny tenin'Andriamanitra hoe enemana no esanao fa ny andro anankiray io ihany no hitsara antsika antsika hoe mieritreritra fa ao anatin'ny asitsika revana dia tsy reraka mamizana ane zany fa zao nefa ry havana malala iny andro anankiray izay tsara antsika iny indray amerenana ny hery rehetra lany tao anatin'ny enemana amerenana ny zavatra rehetra mety laninao tao anatin'ny enemana iny mety reraka ny fanahintsika mety nandalo fatafotoinana isika nandalo aditsika betsaka ny zavatra napetipetina atsika nandritra n'izay ny voahantsika na ny enemana izay ny esana izay ao anatin'izany esana izany dia maro ny zavatra mety miasa saintsika miasa vatantsika mitady volontsika manao ny zavatra rehetra betsaka ny zavatra iainanao anatin'izany fa io andro hitsaran'io dia eo Andriamanitra no amerina indray amin'ny lona ny zavatra rehetrarehetra depara zero indray ianao amin'io io andro fitsaran'io eo indray ianao no amerina ny herinao rehetra lany zany mahatonga namiteny aminao hoe tsy mahatanjika ianao nahatonga eto androany antsika hisaotra an'Andriamanitra fa na dia tsy mendrika azy tsika dia manatsoina hiditra ao anatin'izao andro sabata izao eo am-bavadin'ny lanitra indray andondona indray tsika androany
araka ny torotenitsika tamin'ny eny maniny misy olona hovoana ve raha tsy mandondona misy olona hovaliana va raha tsy miantso androany ry avana-malala retsika andondona iteny ao an-danitra antsika hoe reto indray zay Jehova tonga eto anatrihanao zay milanao zay masokafo ny varavarana Jehovahandriamanitra fa eto zay miandry ianao misaotranao zay Jesosy manome voninahitra anao indray zay midera sy manaja anao Andriamanitra mangovotra eo anoloan'ny teninao zay Andriamanitra ary izany mihitsy ny soaranay ianao satria napetraka ao anatinay ny tahotra anao tsy mba tahotra fahavalona napetraka ao anatinay Jehovahandriamanitra ianao aza miteny aminay foana aza matahotra raha mbola fahavalona eto amin'izao tontolo izao ity no manoloana anay dia miteny aminay mihitsy ianao aza matahotra satria Andriamanitra napetraka ao anatinay ny tahotra anao dia mahatonga anay tonga eto androany satria mangovotra ny amin'ny teninao zay miororony amin'ny teninao zay Andriamanitra fa nefa izany miteraka fanajana ty anatinay fankatoavana ty anatinay ka dia hatoavanay eto anatrihanao Jehovahandriamanitra miteraka fitiavana anatinay Jehova ny tahotra anao misaotranao zay mankasitraka na zay rehefa nataonao anay nandritry ny enemana iny fa na dia minitra ray na ora iray Andriamanitra tsy nandao anay ianao raha zay izany no nilozanao Jesosy tamin'ny enemana zay niainanay dia fantatray hoe tsy tonga teto akory ary zay Andriamanitra raha ny fanakatsakana nataon'ny devoly raha ny zavatra zay mety nalefa ny devoly teny anoloanay tany ahasolafaka anay Andriamanitra dia tsy tonga teto akory zay fa isorany anaranao masina zao mbola fionanay aminao zao androany angiorany isa tokantrano isabatan'olona zay tonga eto androany Jesosy mitady anao amin'ny fony rehetra zay rehetra mitady dia hita zay rehetra mandondona no voana zay rehetra mianjo dia hovaliana zay rehetra mangataka no omena Jehovahandriamanitra izany hetsika rehetrarehetra izany mba ataonay eto zay androany ary zay misy matoky fa misy Andriamanitra tokoa tena milaino anay misy Andriamanitra efa vonona hatramin'ny omaly efa vonona indray ny hitsahatra amin'ity androany ity andray azy rehetra olona mitsahatra miaraka amin'ny anako misaotra Jehovahandriamanitra dia atolotra ianao ny voninahitra sy ny tery hatramin'ny tanonanao mandrakizay Halleluja. Kara pura veni fui
Andriamanitra indraminay mihitsy zany amin'ny fonay feno fifaliana, amin'ny fonay ravoravo Andriamanitra, amin'ny fonay feno fifaliana Jehovandriamanitra no hitongavanay eto anatrehanao androany, hideranay anao Jesosy, hanomezanay voninahitra anao Jesosy, izany fonay feno fifaliana zany androany. Eny Jehovandriamanitra, hifaly aminao zay, tonga eto antikanjanao zay hifaly aminao satria nahatsapa fanasianao soa ary mahatsapa isan'andro isan'andro, fa tsy misy fomba azonay amalinana izany ary tsy misy ninninona azonay atao ahavaly an'izany zay rehetra nataonao anay Jehova. Misaotra anao zay. Ianao ny Andriamanitra mamaly anay na dia tsy mbola miantso akory azy zay. Ianao ny Andriamanitra mikarakara anay. Halleluja. Na dia mbola tsy miteny akory azy zay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra fa tena tsara ianao. Misaotra fa tena lehibe ianao. Misaotra fa tena fitiavana ianao. Misaotra Jesosy malala. Fa tsy misy toanao. Ary mbola miaiky foana zay hatramin'ny androany. Ka ho mandrakizay fa mbola ianao ny lehibe. Na iza te ho lehibe. Na iza te hisandratra Jehovandriamanitra. Zay tsy mahafantatra fa tsy ianao. Zay tsy mahita fa tsy ianao. Zay tsy mahalala fa tsy ianao. Ianao sy nombanao rero ny fantatra fa lehibe. Ianao sy ny mahakasika anao rero ny fantatra Jehova fa lehibe Andriamanitra. Avo indrindra ny anarana. Misaotra anao zay. Manome voninahitra anao ndray zay androany. Hideranao ndray zay androany satria natsara.
fanaka fiterana-an'Andriamanitra ny tenanao ry avana manana. Ataovy anatinao mihitsy any Jesosy anio mandrakizay. Amen. Hoderaiko ny anaranao, ijoroako ny anaranao Jesosy. Na inona manoloana, na inona manoloana. Atoroy an'Andriamanitra ry havana ny tenanao androany. Ny olona anankiray afaka hiteny an'izany dia olona azy. Ny azy ihany no afaka hiteny. Fa za Andriamanitra, hiteranao amin'ny fiainako ahako. Izay ihany ny azoko atao Andriamanitra, hiteranao amin'ny fiainako ahako. Mafantatrao hoe ry havana manana. Raha nisy zavatra sarotra tamin'Andriamanitra indrindra. Mety izy ianao izany hangataka zavatra hatramin'izao. Dia mbola tsy azoko hatramin'izao satria tsy omen'Andriamanitra mihitsy. Dia mety hiteny hoe sarotra amin'Andriamanitra ny manome an'io zavatra. Mahafantatrao ny zavatra sarotra ny ranomen'Andriamanitra anao dia ny famindram-po, ny famelan-keloka. Izany ry havana sarotra indrindra ny nangatantsika taminy. Kanefa nomeny antsika. Amen. Maika avafa izay zavatra kely angatahanao io. Ny famelan-keloka ry havana rehefa omen'Andriamanitra antsika mahakasika ny lanitra. Rehefa vovera heloka tsika dia misokatra ao tsika na dia ny varavaran'ny lanitra azy. Fa zavatra raha materialy angatahanao io mijanona eto an-tany ihany. Ninona zavatra eritreretinao tianao azo fa mbola eto an-tany dia mijanona eto izany. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra manaraka anao izany ry havana manana. Hatrany an-danitra izany. Androany toantsika hifamatotra amin'Andriamanitra indray. Toantsika androany hiteny hoe Jesosy anao ahy Jesosy manana. Anao ny fiainako Jesosy manana. Atolotra anao indray io androany Jesosy manana. Tsy manana afa-tsy io aho omenanao Jesosy manana. Fa io ihany ny azoko omena androany teo amiko. Atolotra anao tsy misy fepetra io Jesosy. Atolotra anao manontolo io Jesosy. Fa io ny ananako. Ny foko ny ananako. Amen. Tomeko anao izany androany. Andriamanitra anatin'ny azo fizalia Kristy tsika teteny. Ny ananako tomeko anao ny fiainana Mankalazanao ny foko ianao lay tsy voiko. Manolotra mba ilazako ianao no mpanjakako. Ny fiainako sy izay momba ay nafoiko anao eno anao. Izao anao ianao ay fanahiray aminao ay. Anao ang Diyos, 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 anao ang Diyos. Yang fiainako umeko ang zakam natutako maufideran sufaniku niasana ni fiainako
Sisay mong bahay Nafukalaw Manaw Isaw ang naw Yan ang uray Fanayay Amin ang ang lawa Jesus ang lawa Jesus Sige, she loves away ang lawa Jesus ang lawa Jesus ang lawa Jesus ang lawa Jesus ang lawa and love us is so sweet. Mifamatotra aminao zay Jesosy. Teneny mihitsy lavana malala za Jesosy mifamatotra aminao ny fiainako rehetra mifamatorako aminao. Amen. Ny ara-panahiko mifamatotra aminao. Ny ara-nofoko mifamatotra aminao. Ny fiainako rehetra Jesosy mifamatotra aminao zany. Tsy misy zavatra hafa tsony afaka hidiran'izan'izy. Tsy misy toerana hafa tsony afaka omeko ny fahavalo. Tsy misy toerana ho an'ny devoly tsony ny fiainako. Fa anao manontolo ahy. Ianao rery ny tompoko. Ianao rery ny mpanjakako. Ianao rery n'Andriamanitro. Ianao rery Jesosy ny tompon'ny fiainako. Anao rery ahy Jesosy. Amintsika rehetra lavana malala miteny an'izany mihitsy androany. Aza matahotra ianao Jesosy fa zaty anao rery. Izay lazainao ihany ny anoko. Izay tianao ihany ny atoko. Izay mety aminao ihany ny tanterahako. Satria anao ahy Jesosy io. Anontany anao foana. Isaky ny anao zavatra dia anontany anao. Isaky ny anapa-kevitra dia anontany anao. Sao dia tsy mety aminao satria anao. Ianao rery Andriamanitra. Ianao rery ny tompoiko Jesosy malala. Ianao rery n'Andriamanitra Jesosy. Alleluia. Ianao rery fiainako Jesosy. Sondray famoranterany ny zanakao mandritsaky ianao ty Jesosy. Dia mandritsaky ianao mbola tsy mety eny foana. Mbola tsy mety mahafapoanao foana. Fa mbola vonona indray androany anomitra. Amen. Jesosy. Misy lahatra fa betena tirana Fananjaira Esaule nani assim Denirichade Sindami salto tuliza Impirimu yonau Nue fanyanchua Maibirinatu Sabe sini raja Fanny mi bater Mi senza faulina de Mas fatto Salto Família na rua Ami nawi ani Não tem na fenala Isang pumajakariba Nung sapaku At hindi na lang Ulam yan diyan
Let's see suku Namidu namifu Tuturiza Miranda Faransiza Isura Kute Afunku Yani Kyu Família na rua Tena penala Samuiza kumaja kariba Nutabaku Nasiteya na Mulang yajia Rayo Saya kau tu nuna majak saya setiap kalau tak falas na to Inta falas ni tinggal kami suami aja Lagi tahu nanti ni asal saja Lagi tahu nanti ni feel saja Isi bana tu nuna warai Natuan rais masih susu Jesosy Maniandranay ho tanteraka tokoa manao vao nandray anay Jesosy taizany farany rehetrarehetra reny tena daholo ny nisy anay rehetrarehetra reny Jesosy ianao e Jesosy niditra tay anatin'ny trano mpamory rehetra na nina tany ianao tonga tany ianao mba hampafantatra ny mpamory rehetra fa misy anankiray afaka mamindra fo misy anankiray afaka manova fiainana Ireo mpamory rehetrarehetra izay efa nahiriky ny fiarahamonina efa tsy tian'ny olona satria nangidy hoditra teny amin'ny olona Jesosy anidiranao tany an-trano dia nitorianao teny dia nampafantarinao ny momba anao satria mbola teneninao azy ireo fa mbola misy hevitra ny amin'izy ireo mbola afaka miova amin'ny tantanan'izy ireo amen Jesosy izany ange mahatonga reto eto Andriamanitra fa zay reto raha tsy lavitra noho ny mpamory rehetra zay raha tsy lavitra zay Andriamanitra noho ireo mpanota izay nidiranao sy niarany sakafo taminao tamin'izany fotoana izany kanefa koa mahatonga Andriamanitra mahatonga koa ianao namahangy anay tsy iray avy reto ary mandraky ty ny androany Jesosy dia mbola miteny foana zay hoe mbola tsy mendrika isan'andro zay mbola miandry ianao isan'andro zay mbola miandry ny famindramponao isan'andro zay Jesosy mbola miankina aminao amen miankina amin'ny vavaka ataonao nge zay vao velona Jesosy raha mba tsy miainao anao tsony moa Andriamanitra fa leony amin'ny ataonay taizany le faranay andro fa isan'andro zay Jesosy miandry anao zay amen Jesosy
Rehefa nandalo ny tafio-drivotra teny ambony sabokely mpianatra niaraka tamin'i Jesosy dia samy nanana tanjona. Jesosy sy mpianatra nanana tanjona andeha epity eny Gerasena. Ny tafio-drivotra koa tonga nanana tanjona. Ny tanjona tafio-drivotra dia izao ry havana malala. Na io andrendrika ny sabokely dia maty eo daholo ny mpianatra sy Jesosy. Na io mamily ny lalan'iny sabokely iny dia tsy tonga ny Gerasena fotsiny. Fa ny tanjon'iny tafio-drivotra iny dia nitsatongavany fotsiny eny Gerasena, na ho faty ireo na hivily lalany. Ny mpianatra sy Jesosy kosa nanana tanjona ho tonga eny satria misy asa lehibe ho any tao eny. Misy devoly mila mekohaka eny. Misy devoly legiona eny. Mila mafantatra an' Jesosy. Mila mekohaka amin'Andriamanitra. Tsika sy ianao manana tanjona. Ary ny tanjona dia ny ho tafita an'ity ranomasimbe ity.
fa ny devoly koa manana tanjona mahatonga ny fiainantsika misafotofoto ary ezany mitondra tafio-drivotra isan'andro eo amin'ny fiainantsika rehefa mahatonga antsika na tsika rendrika na tsika mivily lalana dia mihevitra miova hevitra miova mifanapakevitra dia miteny fotsiny tsika hoe za tsy hoantsony satria zaka ny tafio-drivotra ny vely lalana ry havana malala fotoana zao tena iankilantsika amin'ny herin'Andriamanitra rehefa fotoana zao amen betsaka ny zavatra efa nitenenantsika androany fa raha de commencement fa za teteny aminao endrika tafio-drivotra daholo ny zavatra rehetra izay entiny devoly ato amin'izao tontolo izao ity hitondrana ny fiainantsika fa nataontsika ny havana dia zao amen azadino fa Jesosy ny tao anatin'ny sambokely Jesosy ny tao raha ny mpianatra rery ny tao dia possible tratra ny devoly ihany ny tanjona mety mivily lalana ihany reo na dia mpianatra Jesosy aza ny anaran'ireo fa tsy nisy Jesosy tao anatin'ny sambokely iny dia possible arendrika ihany ny sambokely fa tsika tsy hoe mpianatra Jesosy fotsiny ny anarantsika tsika tsy hoe kristianina fotsiny ny anarantsika fa sady kristianina isika mpianatra Jesosy sika no tena ao anatin'ny sambokelytsika mihitsy misy an Jesosy ao mihitsy ny toerana misy azy zay vao azo antoka fa ho tafiditsika ravina malala zay tsika vao ho tafajoro zay tsika vao afaka makivaky ranomasina ka ho tonga eny ampita ary zay tsika vao afaka hitan'izany hoe fahavalo mekoaka eo alohantsika izany amen ny devoly tsy maintsy mekoaka rehefa tafita ianao rehefa vitanao no mamakivaky ranomasina io vitanao ny fikitra tsy ny vily lalana satria nisy Jesosy niaraka taminao dia tsy maintsy ny valonao rena zay tsy maintsy mekoaka aminao ny devoly ary tsy maintsy miaika isa zanak'Andriamanitra ianao amen tsika ravana malala androany ity za Jesosy omeo hery fa tsy vitan'ny heriko tsy vitan'ny tanjako Jesosy malala fa mila ny herinao ako Andriamanitra tsy tia mafinasityandany atafio azy
Akofinierinao zay Jesosy, meo ny herinao zay. Ka tsy vitanay, matoa ny Andriamanitra ny olona marobe, ny ampahany marobe amin'ny olona eto amin'ity tany ity, tsy mahavita manohitry satria tsy mora. Jesosy tafio ny herinao zay. Tatahano ny diany tsiray avy reto Andriamanitra. Mamakivaky sambo kely zay Jesosy, mamakivaky ranomasina ny sambo kelynay. Jesosy malamo. Fa mila ny tanànao zay hitantanao. Ilanao zay ombanay. So ihany ianao efa niteny mialoha. So ihany Jesosy. Raha zao zay vao hivavaka. Raha zao zay vao hangataka teny avy aminao ihany ianao Jesosy. Fa so ihany fa ianao Jesosy. Ny teninao efa lasa ny aloha. Indro zao mombanareo mandrakarivo. Ambara-pahatonga ny fatapenan'izao tontolo izao. Sotranao zay. Manana toky any anatinay zay fa ombanay. Tsy hanany anay ianao Andriamanitra. Hitantana anay ianao Jesosy. Eo anilanay mandrakarivo ianao. Dia matoky anao zay. Matoky ny teny avy aminao zay. Fa ianao mihitsy no teny an'izany. Ianao mihitsy Jesosy no teny an'izany tamin'ny mpianatra. Dia matoky zay fa ho anay kosa. Androany zay Jesosy. Teny aminao hoe tatahany. Tatahany ny sambo kelinay. Tatahany ny fiainanay Jesosy ma. Tonga somatsara. Napita Jesosy. Fiaretra namana ilan-drany. Jesosy ma. Jesosy natatahany. Tafika soa. Aveno si sacra, Veneta Lusati, Evangeliere, Avena Puesa, Carina Nawiteni, Matuki Chuacha. Vivo chiamareli, ti avvivatimu, di una wireli, ma risavami mazzu, anni chiuni fatulati, si dedicano Rinaldi Rapi, Kafuteni Shamraka. Jesosy mirayu, Sabi pada pisau, Suami seua, Serenditi kuisa. Jalan kita, Siti saya.
ohatra ianao fa tsy maintsy miseho Jesosy Jesosy tsy maintsy miseho ry havana rehefa nandeha ny mpianatra namoy teny ambony rano teny ny mpianatra tsy mahalala mihitsy hoe aiza zao misy an Jesosy amin'izao fotoana zao fa namoy fotsiny nataony Jesosy efa aiza efa eny ambony rano izy ao mandeha haleluya efa mijery eny lavitra fotsiny izy andry fotsiny izy amen tsy mamelanao irery izany Jesosy zao fotoana tsarotra zao mihitsy ny tena tokony hitombotsika tokony hahiratra ny masontsika amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra hitanao rehefa amin'io baiboly rehetra rehetra io na zavatra anankiray voasoratra tao fa hoe resin'i Jehova na fahagagana iray voasoratra tao hoe nataon'i Jesosy dia tokony ho kivy ianao raha aretina ray no sitranina tao dia tokony anontany foana ianao ary ty aretiko ty ve mety ho sitrana ary ty olana anankiray ty ve mety ho vitan'Andriamanitra ry havana malala fa ny zavatra rehetra voasoratra ao daholo ny fahavalo rehetra voasoratra ao daholo mba ahafahantsika manana toky fa ninona eo anoloantsika amen dia Jehova izy Andriamanitra izy ary tsy mbola nisy nahajanona teo aminy ravana malala izany ange mahatonga antsika mahatoky amen misy fotoantsika tsy maintsy mandalo zavatra ihany fa teny aminao nefa ny ahoe ao anaty zavatra malovanao eo mihitsy mahafinaritra be nge rehefa nano mandresy ao aorian'ny ady sa ahoana ozy izy nareo tsy aleo hoe mba misy an'izany ny fiainana misy zavatra tena mafy be le lovanao mavesatra be iainanao fakapany angeza be tena ezahanao toerana ty jorony dia eo amin'ilay fotoana alohanao azy ny ianao aloha mbola tena miady mafy ianao tena mety reraka ianao fa ao aorianan'iny ianao tena sambatra ianao fiainanao hoe misaotra Jesosy ty za tafajoro misaotra Jesosy fa nandresy aleluia izany ny fiainana tsara indrindra izany ry havana malala za tena mandinika ao anaty baiboly ny fiainan'i Davida tena tsara noho ny fiainan'i Solomona dia voalaza fa nanan-karena indrindra nanana voninahitra indrindra nilamina be ny fiainany tsy nisy ady tamin'ny manodidina azy nalamin'Andriamanitra mihitsy ny tontolony rehetrarehetra tsy niady Solomona na ray ary fa za tena teteny aminao tsy mba niainan'i Solomona mihitsy zany izy fahavalo teo androko dia resy izany natonga anazy variana tamin'ny zavatra hafa variana tamin'ny vehivavy satria tsy niainan'izany izy fa teteny aminao ny fiainan'i Davida ry havana tena mamy satria isaky ny misy ady izy dia aorianany dia mandresy izy halleluia dia mitombo indray ny fitiavana an'Andriamanitra dia mirehareha amin'ny Jesosy ne mirehareha amin'ny Jehova indray izy halleluia ianao ny tandroka famonjena ianao no ary-bately fiarovana halleluia tsisy afa-tsy fireharehanany amin'ny Jehova nge rehavana ny tenin'ny Davida satria izy nandresy fahavalo be dehibe tsika reto firy izay ny fahavalo resinao efa nisy fahavalo ngeza be teo alohanao resinao dia efa nirehareha tamin'ny Jehova ianao halleluia isika dia mirehareha amin'ny Jehova foana ho avy indray ny fahavalo manaraka mbola ho resika anay io ary dia mbola hirehareha amin'ny Jehova indray tsika aorianany ho avy ny fotoana tsy eto an-tany intsony tsika ny hirehareha amin'ny Jehova any an-danitra amen miaraka amin'ny anjely marobe sy ny olomba hovonjy rehetra tsika hirehareny amin'ny Jehova nge tsika ravany ndrehetra izay le nandresy Jehova halleluia efa Jehova amin'izay sy samy maheno an'izany zao aloha mbola ny olo eto an-tany mbola mahita mbola maheno an'izany atsika dia mirehareny amin'Andriamanitra mandrakizay misaotra Jehova Andriamanitra ampitombo Jesosy ny fahitanay tena sokafo mihitsy masonay ahita fa lehibe ianao Andriamanitra lehibe noho ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ianao ny fanapahana rehetra nge anao Jehova ezahany dia voly angalarina ny fanapahana ezahany angalarina avokoa ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity tia hanapaka eto mihitsy izy tia hanao ny zavatra rehetra eto satria mbola ho an-tsainy foana ny te hitovy aminao mbola tsy niala tao aminy foana Jehova ny te hitovy aminao anefa mandrakizay ny te voly tsy hitovy aminao mandrakizay no spera tsy hitovy aminao zany tsony fa resy lavitra be tsy afaka na dia mifanandrina aminao aza Jehova fa mbola ianao foana ny tompony zavatra rehetra ny fanapahana rehetra dia eo an-tananao ny fanapahan-kevitra rehetra dia eo an-tananao amen
Azany mahatonga anay matoky anao zay. Mandrapahafatanay zay atoky anao Jehova. Ary raha mbola nohenao aza no ialana eto, hafozanay ny ainay, efa nampianarina ho anay zany Jesosy. Efa niteny ianao fa na iza nazovy na sovy no miaro ny ainy noho ny amiko dia avery azy, fa nazovy na zovy no mahafoy ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Zay dia ahazo ny ainay, noho izany afoinay zany, afoinay ny zavatra rehetra Jehova mba ahazahoana an'izany. Fiainana mandrakizay, ano ny fotoanantsika Jesosy, ano ny fotoanantsika dia hifankahitsika amin'izany fotoana izany. Miandreto izay lenandresy, misaotra Jehova Andriamanitra, misaotra Jesosy. Haleluya, amen. Haleluya. Sala Vanichapina Kamalala Ifutaina Nambara Yatsana Vandiava Lutmetla Tiaita Vanidapu Nisika Aita Vanidapu Tragedy sana, yamari nana, tiala sana, yamasinana, fabiyani tara, itadini veri, ikarakara, ene maeri, nangara, yatara, faniyava, lutsmetla, tiaita, faminapu nisika, Aita, Famidapu, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Ambara, Yatara, Famiyava, Yatmetla, Tiaita, Famidapu, Nisika, Aita, Famidapu, Ambara, Yatara, Famiyava, Yatmetla, Tiaita, Famidapu, Nisika, Aita, Famidapu, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Ambara, Yatara, Famiyava, Lutmetla, Tiaita, Famidapu, Nisika, Aita, Famidapu, Ambara, Yatara, Famiyava, Lutmetla, Tiaita, Famidapu, Nisika, Aita, Famidapu, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Fatara is, Lord, and Jesus said, Hallelujah. Hallelujah.
Halleluja. Neto dia aloha dia hidradradradrana zaho foana raha mbola avela e. Amen. Mbola misy sy mifahafahana. Mbola misy miafahana miteny sy mifandray dia hiteny foana tsara ianao Jehova. Tsy hiova amin'izany mihitsy. Amen. Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia itenen'Andriamanitra rehefa avy eo fa iranankiray farany any manao antsika veloma amin'ny herin'resika mionetina mbola tsy tonga Jesosy ka mbola mbola tsy maty fo amanaintsika mbola tahin'ny tompo mionetina antsika amin'ny heriny. Iranay farany any man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Inikilanoma fale Yengine saranga no silande ampe Teko fienga kusiala noa Fenu no uchabi koni fanga Anta koni seku fuku mbaecha Yumale Siro say wave Simi seta kumkyo Venye tumpuko Yano malale Say mumale Kanina lang chango subita Kila nusa Kila na pale
Mama kila dansa si beklabalo ni teni na unyana za wapi fikira ko ni kana na umaheri majesi ni fahabalu ko kanyuma le silezewa sinisa da kubyuka nitomuka yendo malale isay mumba to vida, kila no son kila no rabusa misteno, kila no rabusa manangano. Negi kilo mafali fare, negi ne saranga no silande. La sente kama nuza nia nujando, nisura kasno mahamta daucha, kana wisulusa, nama dia, si hana chama mahuria. Haleluia. Dia mbola tsy mitsara ny misaotra anao zay Jehovah'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany izay nomenao anay eto indray. Misaotra anao zay hatria noho ny fahasoavanao rery ihany Jesosy mbola mahatoy izao anay ary tsy tonga teto izay rehetrarehetra fa tsy noho ny fahasoavanao rery ihany dia tario lalana izay Jehovah'Andriamanitra, tario lalana amin'ny fanahinao masina. Haleloia. Fa milanao zahay amin'ity anio ity. Efa natrika teto ianao tamin'ny fotoana teo dia mbola milanao indray zay amin'izao toriteny zao, fotoana toriteny zay ahafahanay miandrandra sy mihaino an'izany teninao zany. Oka ny fanahinao masina no hiteny, oka tsy avenanao isina dia ray aminay eto ary voelingelina, tsy voelingelin'ny connexion tapaka, ny antsoantso any ivelany andry, naranao Jesosy tena hoe avita hifantoka izay tsirairay avy anatrika izao fotoana eto anio izao. Naranao Jesosy no angatahanay androany hoe oka ny anjelinao tena hiambina ny tsirairay avy na ny havanay lavitra indrindra dia tena hoe ho tehirizina ho arovanao mba tsy hampisy fanakatsakanana, mba tsy hisy fanelingelenana eto amin'ity fiainana ity, amin'ity fanompoana ity. Tsy voelingelina na amin'ny appel ny ivelany any na ny tabataba ny ivelany any fa tena hifantoka izahay hiandry hiaino anakatony teninao mitenena voninkeranao zay fanatrehana ratsy rehetra dia roany amin'ny anaranao Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana ny herin'ny ratsy rehetra, tsy anakery tsy anapahefana anelingelina izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Amen. Anao irarentsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Raiso ny baibolinao ary.
izay ianao ny lay marina tsy nanarya Fanitananao namonjy afoana Fijerinao fievitrao nalitsy zay erizay anao tifona mampahery haintro no anatsanjera ankelitiny ao lenino fahanirateranao mitarikany mamirilananao Manaikanao sy matakiao tananao no regiao Entanao ao sy ho sasatrao iandry mandrapiarinao No ezehinao na hoe sonako sahompizao ilanjifo Anamitaretetry angasako iao Fa hoavinao inanisao tuturizao Fanady mafiazany adyty Tinitinao ihany tompo Fijiriko aketikako Pilimani wetsy andao anao Afotro Izay mombanao aditiko afaka mihira anao am'izao fotoan'izao miteny zay zay anao teo foana de sosea ampahery aizo nanoana tsinjera ankehitriny aterino manira feonao Yami manja pianina, noeseina, noesunaku, sabokizawina, anamitareje, anjasakuya, kawale mawita nizau, nuriza. Halleluia amin'ny fifarina lehibe indray no era-banatsika tsiray avy am'izao fotoan'izao raha lasana bambalala izay tonga eto miaraka aminay mitandrina zao sabata ny Jehova izao tonga miara-mitsahatra aminay am'izao sabata masina izao de ny fiadanany tompany ho amintsika tsiraray avy rahandraona vo miaraka aminay de araroatingeny fotoana de mareta ingehatra amin'ny farany ho hitanao fa tsy ho fotoana lany tsy ho fatiantoka akory ianao fa tena andray zavatra ngezabe tokoa ianao de andray ny fanahin'Andriamanitra ianao de andray ny herin'Andriamanitra ianao de ho voky tenin'Andriamanitra sy ho voky fotoam-bavaka ianao de tsara tokoa ny fanahinao de manana hery ianao hiatrehana ny herinandro tsika vaovao zay herinandro
mety tsy fantatsika zao ambadiky ny herinandrosika ny ambadiky ny ampisosika fa ny zavatra toko fotsiny ananatsika de zao maheritsika miala eto alleloia ninninona atrehana olona mahery aloha ianao hiatrika an'izay ko de tahiny tompo tonga soa daholo de bon sabah isika menakavy ranabavy erika France mami France à Madagascar Bertsavaka oety normalisé Madagascar Erikaraky France tonga soa Bertsavaka oety Lovritina France manaiky azo matoky anao izy normalisé alleluia razano sivika oety rahatyzany Madagascar France rahantanena maisalina Madagascar tonga soa razana Monique Dubai Mirandre Malala Allemagne Irsobe Anjana Arabie Saoudite Andonia Suzelle Suisse Asany Apostole Madagascar Tina Rakoto Arzaka France normalisé teo tahiny tompo Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Claude Arazaka France Yama Koweïti Noélie Fontou France Marie-Angela Dubai Jesosy Mpandresy Madagascar tonga soa alleluia de tahiny tompo hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika afaka 15 jours sisy 15 jours ohatry zao tsika de efa ao anatin'ny Pentecoste mihitsy satria amin'ny 24 mai alleluia afaka tapabolana zany lahady afaka tapabolana de ankalaza Pentecoste sika samy mitondra zany fotoam-bavaka zany satria fotoan-dehibe io fotoana io de amin'ny herintaona ndray tsika vao misy Pentecoste zava-dehibe no andraisanao ny fanahy masina zava-dehibe no avitan'ny badisa ny fanahy masina anao ty taona ty de ararotsitsika izany fotoana zany satria de sambatritsika mbola manana an'izany mantenaina alleluia sambatritsika mbola manana an'izany zava-panahy ho andrandraina so antenaina zany ko de tahiny tompo isika menakavy Verserina France Marie-Angela Dubai Yama Koweïty tonga soa ny ana Meso Italie alleluia fa la mahitanareo raisoariny baiboly izay ten'Andriamanitra tsika am'izao fotoana zao ny ten'Andriamanitra zay hojerentsika dia ao amin'ny boky ny Marka filazantsara Marka toko fa 5 andininy fa 6 24 masady mamaky ny enterany Zokitody Zokitody France Marka toko fa 5 andininy fa 6 laran'i Jesosy takany mazatra zao sisika olona anankiray mamaky teny de io olona io amaky teny izy de sady mihaino eo tiany izy alleluia sady mihaino eo tiany izy mbola tsy miala satria mbola misy tenin'Andriamanitra afaseko vakiny indramako vakiny rehefa sabata zany tsika mba mandray anjara kely sahoana izy zareo de efa mimako manary zay vonina ny amaky tenin'Andriamanitra ohatrany any am-piangonana alleluia dia afaka miantso zany olona zany de ho teneniko azy eto ny verset ho zay vakiny fa atombony amin'ny Marka toko fa 5 andininy fa 6 ny vaky teny am'ty androany ty zary no hitsangana amaky teny any atokantrano any mandray sanjara amin'ny asan'Andriamanitra fa mahasoanao zany mahasoa ny fanahinao zany Jehova hitanao Jesosy amaly fitianao alleluia io zany ny amaky teny masiko sary mihitsy alleluia tsy maintsy misy vonina mandrakariva ao amin'ny asan'Andriamanitra alleluia mahafinaritra be andao ary raha efa ao ary ny ranabavitsika Angelina Rodriguez de mba maky anao ny filazantsarany Marka toko fa 5 andininy fa 6 de mbola tsy miala ianao satria mbola misy tenin'Andriamanitra hafa ho vakina azafady indrindra ao ary ranabavy Angelina Rodriguez manao fitenenana Mankasitraka pastera raha misy fitenenana dia hovakintsika raha teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy nahoany Jesosy izany teny nataony izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany. Alleluia mankasitraka anao dia tsy mbola miala eo aloha anao azafady indrindra vakinao koa ny tenin'Andriamanitra
ao amin'io mariko io ihany fa toko fa 5 ihany a de andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 420 no vakianao azafady. Ny anaran' Jesosy. Ary rehefa nita tsambokely indray Jesosy ka tonga teo ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagogy Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan' Jesosy izy dia nakohaka teo amin'ny tongony ka niankafantatra taminy hoe marary efa fantany zanako vavikely andeha re mamitra ny tananao aminy mba ho sitrany izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Aleloia, amen. Aleloia be a mahakasitraka indrindra anao a ranabavy Aingodelina Rodriguez a tamin'izay vaky teny a izay. Aleloia. Jesosy amaly fity oe retinareo be dehibe mihitsy tatony ny vonina maky teny a isaorana anareo. Aleloia. Efa vonina neka maky teny tao ry lovilitina ry todrotsy Jesosy mandrakizay ry aja skapatitry ry tena rakotarzaka ry zokiama. Aleloia. Ety nilazana aminareo hoe mahafinaritra le fahavononana, mahafinaritra le fandraisana anjara aza mirateza mihitsy raha misy zavatra hoataontsika ao an'Andriamanitra. Aleloia. Tonga de vonina foantsika. Aleloia. Mahafinaritra ty tenin'Andriamanitra ty a. Le marika toko fa 5 de ny 530 de zao manao hoe fa tsy nahoan'i Jesosy zany teny nataony zany fa hoy izy tamin'izy tamin'le mpanapaka ny sinagoga manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Inona no zavanitranga teo anoloany zany teny zany? Zavatra nitranga teo anoloany zany teny zany de zavatra ngeza be. Odily fa 530 nge vakiko hoe ary raha mbola niteny Jesosy de nisy tonga avy amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka hoe efa maty ny zanako vavy, nahoana ianao no mbola manirina mpampianatra ihany? Maty le zaza, maty nefa io a no antondian'io lehilahy io andeha anatona Jesosy. Tafitra zany, vita zany, tsisy tsony zany, tsisy nina ho antenaina tsony zany. Very ny fanantenana, very ny toky, tsisy ninona atokisana tsony, tsisy ninona azo atao tsony. Io teny io avana malala tsy natao an'ny olona rehetrarehetra io. Io teny io a de tsy mba natao ho an'ny olona rehetrarehetra io verset io zany a. Io teny io tsy ho an'ny olona rehetrarehetra io. Aleloia. Ahora tenako anao an'izany. Io valitenin'i Jesosy io zany de tsy natokana ho an'ny olona rehetrarehetra zay mifanena taminy. Fa io verset io natokana ho an'ny olona izay efa tsy misy ninina azo atao intsony. Aleloia. Natokana ho an'ny olona izay tsisy ninina azo atao intsony. Raha mbola misy ny azo atao de atao aloha zay azo atao. Io teny io tsy ny olona rehetra zay nanao tamin'i Jesosy de nitenenana an'io. Misy fotoana tonga avy any ny mpianatra. Izy io tena androandra eny amin'ny Luka toko 9. Luka toko 9. Ny amin'ny Luka toko 9 andininy 720. Zao reny zavatra nitranga. Lasa aloha. Ao marika atsika marika fa tsy ioka le izy vady. Marika toko 9 andininy 720.
zao zavatra nitranga hoy tenaandriamanitra ary izy taminy iny karazana iny a tsy mahazo avoakana amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany de ry ambany ry misy hoe sy ny fifadikanana inona zavatra nitranga teto nandeha ny mpianatra andeha hanao asan'andriamanitra dia andiva valo amby roapolo ny raha andy zao zany ny mpianatra andeha hamoaka demonia antya zazalaty de rehefa namoaka demonia izy de zavatra nitranga andiva valo amby roapolo de hoy mpianatra ary rehefa tonga atao an-trano zao de raha nytany azy mangigina mpianatra hoe izay tsy nahatavavoaka azy tsy nahatavavoaka devoly zany ny mpianatra inona navaliny jesosy ozy hoe jesosy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany ozy mpianatra hoe ozy jesosy hoe tsy nahatavavoaka devoly dana mifady anina mbola mila mandeha mifady anina indray zany ny mpianatra zay voaverina manala devoly alleloia hitatsika tsara fa any amin'ny bokyny Estera any a de misy fotoana hiatrikadingezabe Estera tsy maintsy iseho a eo anatrany Asyrosy-mpanjaka izy misy risika mivoaka avao izy na ho faty na ho velona raha maty izy a ringana ny zanak'Israely ny jiosy rehetra raha velona izy a de tsy ringana zavatra roa ihany niseho tsy iseho anelan'izay risika be mihitsy zany a na maty na velona zao zavatra tenenina rehefa tonga ny fotoana andiny fa Estera toko fadefatra andiny fa 10 any nampitona vanona Mordekay ndray Estera ka ny hoe mandehana ka mino fotsiny ihany zay ve tenenina andiny fa 10 mandehana ary vorino jiosy rehetra zay hita ho sosana ary mifady hanina ny amiko asa mihinana misotro atelona na andro na alina ary zasiny ankizy vavika ifady toy izany koa ary am'izany midirako ao am'mpanjaka na de tsy araka ny lalàna azy ka raha tahiny a maty de maty lasa Mordekay ka nanao araka zay rehetra nandidiany Estera azy teto zany a mila valim-bavaka ry Estera teto zany a misy zavatra tediavina eto misy fomba an'Andriamanitra misy fahasoavan'Andriamanitra ho tediavina eto misy fahita-pity amin'Andriamanitra ho tediavina eto inona ny vahaolana ny vavaka alory zareo fa mbola teo ihany le problème inona no nitranga tao anatin'izay ozy tsy ovan'Andriamanitra mbola afaka mandeha mifady anina nareo mitana teneniny olona ifady anina telo alina alleloia tsy zay itsika zara voainga antsika tamin'ny terinandro tika tsika nitoy ny tantaran'ny Josafata lay tonga daholo ny fahavalo any amin'ny tantara voalohany le vakitsika voaingana iny tantara voalohany toko fa rehefa tonga daholo izy am'zao le fahavalo ny taranaky Amona taranaky izy moa Moaba sy ny taranaky Meonita zany aratsy ny tompoko alleloia inona no nitranga zao ny zavatra nataony Josafata lasa izy nanatrika tsara n'Andriamanitra vavaka izy alleloia de nanatrika tsara n'Andriamanitra izy tamin'ny fifadikanana Andriamanitra tsy teny taminazy hoe tsy aza matahotra zany e mino fotsiny ihany fa misy zavatra mbola azo natao tao alleloia misy zavatra mbola azo natao tao anona de mpianatra Jesosy azy
matitiko fainina amby roapolo tao Getsemane nasenanao alim-bavaka ny mpianatra Matio toko fainina amby roapolo andininy faefapolo Matio toko fainina amby roapolo andininy faefapolo ary nakeo amin'ny mpianatra izy nahita azy natory de hoy izy tamin'ny Petera ay tsy mahazaka na miaro tory amiko na de ora ray fotsiny azy nareo de nitendry izy hoe tembe Jesosy dala midala ary matory fa tsy maninona ampatsiahana tanjavananao alim-bavaka voalohany manao alim-bavaka voalohany tao an-trano tonga tao an-tranonay ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany ampahery anao alim-bavaka zay atrika problème de vao tsy nanomboka akory le alim-bavaka ngamba nanomboka 30 minutes de fa nandovilovo ny masoko ohatran'izany rehefa le teatory manao fandarana eto teatory de izy mampionona teatory nga ela dia ady mijery le programme teatory de zany andro hoe ndry teatory nda hanary matory ndana fa atao ahoana fa teny amiko anareo fa tena tonga to izy le ranabary fa matoy fa lehibe zay izy niara-bavaka tamin'ny tao ny olana tsy mivao izy niara-bavaka tsy vitako atory ndao mandoalika to de betro rehetra zay mivavaka tsy vitako atory mandao mivavaka de tsy maintsy nitaitra izy zay ndana matory de mino fotsiny ary zay ary to izy niara-bavaka eo zay ngamba tsy de haritra firy fa teatory de problème fa teatory areo mavavaka ao anaminy zany mba atory mbola misy ny azo atao dao mivavaka mpianatra zany teto ny andrana zay tsy mahazaka nareo atory de tsy mahazaka miaro tory de raha atory reny tena reraka angeto Jesosy tena hatramy maraina ny andrandra mpianatra tena zay zao ary matory de mino fotsiny any dodo bonne nuit dodo zaza ozizy Jesosy tamin'ny mpianatra andininy fa raiky amby efapolo miareta tory sy mivavaha alleloia teo mpianatra fa tena tsy hevitra tsy maintsy mivavaka ihany na de teatory olona teatory tena Jesosy miareta tory sy mivavaha mba tsy diranareo amin'ny fakapanahy soanao raha tsy matory ianao Petera raha matory ianao de dira fakapanahy alleloia Jesosy tsy niteny aza matahotra mino fotsiny ihany raha maika an'le marika ataotsika marika toko fahenina zao ny zavatra nitranga misy an'ity lehilahy atao hoe Jairo ity lehilahy atao hoe Jairo ty dia mpanapaka ny sinagoga mpanompon'Andriamanitra alleloia zao ny zavatra nitranga narariny zanany raha rehetrrehetrareo inona avy mety dingana efa nataon'ity lehilahy ty raha mpitandrina ny sinagoga izy no nitandrina ny sinagoga atao Kapernaum ngeza zany ary sy mpanompon'Andriamanitra lehibe no miandraikitra an'izany adity zany raha marary ny zanany isika hoe de mieritreritra hoe andeha hitady any toerana misy an' Jesosy izy aloha zay ve no ataony voalohany fa za miteny anao efa io ny atsika farany ataony fa mampanopin'Andriamanitra azy tonga de mandeha ho azy raha zanako zao tsy salama na misy tsy fahasalamana atao tokantrano ato na mivadiko na ny zanako mialohan'ny andefasako ao anatin'ny groupe reto ambavaka ry reto matoa zany zay miteny ao anatin'ny groupe mba mangataka fiaraha-mitondram-bavaka ry reto fa marary de oako fantatra refa fa avy mivavaka azy nanao an'izay fa tsisy fiovana alleloia tsy nisy fiovana amin'ny mampanapaka ny sinagoga azy ony ten'Andriamanitra ny marika toko fa 5 fa 20 de avy ny anankiray amin'ny mpanapaka ny sinagoga Jairo ny anarany ary rehefa nahita ny Jesosy de nikoaka teo amin'ny tongony ka niangavy taminy hoe marary rehefa ho fatiny zanako vavikely andeha rehefa metra tanana aminy ianao mba ho sitrany izy ka ho velona de Jesosy koa nandeha fantatry Jesosy fa tena urgence io anisan'ireo urgence rehetrarehetra zay tokony ataon'i Jesosy satria efa mbavahoana ny fahafatesany zany io rahalahy io talohan'ny alany tao tokantrano ny vavaka io
nametra tanana io nanao délivrance io mety efa mifady anina 3 andro ke io fa ny omby any ny aretiny zanany ary nisy dingana nataony mbola nandeha izy nandeha lavitra izy nandeha anatonany Jesosy na mifazonany renseignement am'zany ary ngery avana tsy mory tsisy telefona aiza Jesosy hitareo manalo anka Jesosy mba handefaso aiza ny position anareo alefaso aminahako ny position anareo de otovany am'zany mbola mira tena mitady anao aiza Jesosy am'izao fotoana zao ary amy tanàna ohatry zao ary efa ny ambony lakana izy miazakazaka tsahiro tsemboka efa mivavaka efa vilaniaka de zao de tady any Jesosy am'izay izy zao efa ny olana Jesosy koa vonina andeha ary Jesosy rehefa tsoina de mamaly taka mitoetra an'Andriamanitra ny atsoya de hovaliko ianao de aleoko zavatra lehibe saripatarina izay tsy fantatrao vola tsoina Jesosy de zao vola tatelan'Andriamanitra andeha 20 de andeha niaraka tam'izay izy tsy nangatakandro Jesosy fantatra Jesosy fa tena efa tena ambavahoana ty zazavavy kely ary hitany koa niezaka sy ny dingana nataony ty lehilahy ty fa na de mpanompon'Andriamanitra izy mpitazona ny sinagogy izy nanana fanedretena izy iantso an' Jesosy voatery zany de anaty pression zany tao anatin' zay nefa nisy an'le vehivavy anankiray azo lazaina hoe nanelingelina ihany nanelingelina raha eo amin'ny fijeren'lay lehilahy anankiray atao Jairo aminy io vehivavy nakadabavaka ao sitrana nitsidrarandritra 12 taona io mpanelingelina io voaelingelina io dian'izy Jesosy ny ralantirany diany Jesosy andeha hoany amin'ny tokantranony Jairo ity vehivavy mbola nanakana azy sy olona be dehibe tena nisy le vehivavy mikasika ny lambany ny fanety ny olona tsy afaka nandeha zary fa raha ny sitrapony Jairo notrotrony Jesosy de niazakazaka izy nandeha nody nitondran'i Jesosy raha misy kalesy sy sovaly azo hofaina ao tena nofainy na ohatrinona na taxi motoary teo nalainy fa nisy zany satria maninona maika ngery avany maika ainao zany hoe maika zany hoe sy rehetra azony natao de nataony avokoa ary fantatry Jesosy zany misy fotoantsika nampahery olona anankiray tamin'ny terinandro ty mizatra karakara iny olona de tsy vita mihitsy io zavatra karakara iny io tsy miankina aminazy izy fa miankina aman'olona de mitataina izy de mikiropaka izy zao ny zavatra mba nampaherezako anazy ny tena olana angeo na hikiropaka tsika na hitaitaintsika na raro fotsika na anao inytsika tsy mampiovaneninina zany fa ny tokony iseho de iseho foana ihany loia tsika zany tena olona tsisy ady tokony ampitaitainatsika mihitsy satria maninona na hitaitaintsika na hitomanitsika na hotezitsika na hokizitintsika tsisy mampiovaneninina zany fa ny zavatra efa tokony andeha de mandeha foana any amy tany amitsika mazotsika alleloia ity lehilahy ty ry avako malala tena nanao ny zavatra zay vitany rehetrarehetra izy fa ny olana 5:30 raha mbola niteny Jesosy de nisy tonga avy any aminay mpanapaka ny sinagoga kana taminay efa matiny zany fini tapotra ny tantara matiny zanakao aza manengelina mampianazony aorony ny entana ndao ody ndao andevina tapotra aloha iny tantara iny tapotry ny chapitre iny tsy mananjanaka atsony ianao maty inona kay ny azo atao am'izany hitomany ekoaka hifady anina anao arym-bavaka anao sakrifisy tsisy azo atao tsony am'izany maty ilay antony andehanana any amin'i Jesosy zao revana malala ny tena mahafinaritra be miaraka amin'i Jesosy de zao na de efa tapitra aza ny fanantenanao rehetra na de efa vita aza
ny tokony nataonao rehetra hoy zany hoe tsy hitako tsony ny atao tia ny farany hitako atao na de efa tapitra aza ny tianao atao na de efa izy tonga eo amin'ny fetra farany ary ny azonao atao ny miaraka amin'i Jesosy ry afaka malala. Alleluia. De mbola misy ny azo antenay so sisa ny azo natao hoy Jesosy voateny olona zany maty de tsy andrarahiny Jesosy zany io zany tsy taitra hoe maty faona maty tafiry maty so de mbola azo kenjehana any zany tsy nahony Jesosy zany zany olona mpitondra vaovao raty zany tsy ahoany zany. Alleluia. Ny olona no nikoropaka tamin'izany Jesosy ny teny tsy nahony Jesosy zany teny natao zany fotsifotsiny izy tamin'ny mpanapaka ny sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany zany hoe aza matahotra mino fotsiny ihany zany de ohatry hoe zavatra tsotra be zany tsy misy zavatra azo tsisy nina mena zavatra tsotra be mihitsy ianao androany mena zavatra tena tsotra be mora atao ary azo atao aza matahotra mino fotsiny ihany mino sisa aza mazakazaka tsony nazakazaka iverinany ianao efa maty le zaza ekoakeo tongo Jesosy efa nataonao zany miantso azy sy mitarika anazy amin'ny lambany mba hoany efa nataonao zany ankehitriny maty le zaza inona ny ataonao mino sisa. Alleluia. Mbola misy an'izay lalana fahatelo zay mbola misy ao ambadika ny efa tsisy azo atao tsony na de mbola atao ambadiky ny fahafatesana azy mbola sahan'i Jesosy ny teny aza matahotra mino fotsiny ihany. Alleluia. Zay ny teneniko anao io teny io tsy ny tenenina amin'ny olona rehetrarehetra fa io ny tenenina ho an'ny olona efa tsy mahita atao tsony io teny io de mitenenina ho an'ny olona efa tapitra ny tabilohany. Alleluia. Raha fiarakodia anao tapitra ny tabiloha ho aiza tsony mihoatra an'iny hoy zany hoe ny azo natao rehetra efa natao androany ny tonga aminao ny tenin'Andriamanitra aza matahotra mino fotsiny ihany andao ino sisa zay sisa ny azo tsika atao ny fiadiana operatanatsika zay sisa mino sisa. Alleluia. Ny olona efa mitomany any ny olona mitomany zao ny zavatra mahafinaritra ana amin'ity zavatra ity rehefa andiny favalo amby telopolo ary tonga tao an-trano ilay mpanapaka ny sinagoga izy zao ka hitan'i Jesosy sy mitabataba de ny olona zay nitomany sy ny maomaona be ihany ary rehefa niditra izy de niteny taminy hoe nahoana nareo no mitabataba sy mitomany ny tena marina zavatra mahafinaritra be anahako amin'ity zavatra ity tsy voalaza mihitsy hoe tomany le mpitandrina ny sinagoga ary tiako ampahirezana anao androany izy tsy nitomany maty ny zanany tonga nitatitra ny olona rehetra nijanona tao an-tanàna nahita fa maty de nitomany fa izy tsy nitomany satria manino izy tsy nitomany satria izy efa nitenenina aza matahotra mino fotsiny ihany ny olona mino zany tsy mitomany amin'ny faminaty fahafatesana eo anoloana misy zavatra mbola azo inonao. Alleluia. Misy zavatra mbola azo inonao io fiainanao io misy zavatra mbola azo inono io ny anjara asanao androany mino fotsiny sisa. Amen. Eritreretinao zavatra kely angamba zany hoe aza matahotra mino fotsiny ihany ohatra mino fotsiny zavatra kely tsy kely zany io ny tena farany ngeza indrindra io ny tena fara heritsika de ny mitazona ny finoana ny olona atao hoe vita tanteraka momba azy de ny olona tsy manam-pinoana tsontsontsontsony mety resy amin'ny ady ianao fa mbola manam-pinoana mety marary ianao androany fa mbola manam-pinoana tsy manam-bola tsony nareo menakavy eo an-trano fa mbola manam-pinoana nareo efa tsy misy zava-mahafaly tsony fa mbola manam-pinoana nareo de za miteny anao androany tsy maty ny zaza fa matory tsy maty ny fiainanao fa matory tsy potiky zany ianao fa makain'io. Alleluia. Ny olona ray rehefa tsy manam-pinoana tsony de zay izy natao tsisy inindra tsony koa tenaina amin'ny fiainana fa ny olona ray tsy manana ninina fa mbola manam-pinoana ao anatiny ao ifony maty. Alleluia. Ifony maty amin'ny fiainanao zay ny angatahana aminao androany asa moro zany tsisy azakazaka azonao atao tsony tsisy fitetenana ny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany tsy mampiakatra tension tsony zany tsy mahatonga palpitation tsony zany tsy mampiaina ny heritsika tsony zany
satria efa mino fotsiny sisany ataontsika mipetraka teo zany anao miazakazaka natao ty rehetrarehetra ty ohatra misy olo lefa marary be zany eo de efa ataonao le massage cardiaque ohatra tena atao zay rehetrarehetra maty le olona tonga aminao tany aza matahotra mino fotsiny any ny ataonao amizay de mipetraka sisa jerenao ohatr'izay zay le maty ok zay no nangatahana mba ho ataon'ity lehilahy ty omena asa mora nge tsika ravana miaraka amin'Andriamanitra omena asa mora zasenao miaraka amin'i Jesosy mpianatra tary te atory anana ihany mivavaka hoy zay zao mivavaha mandrakarivo le sinagogy tanina sinagogy tsy nahazo an'izany tena marary mafy izy ndana mivavaka fa tsy mivavaka zany tsy niteny an'izany Jesosy alleloia maty le zaza tsy navelan'i Jesosy na de nandeha niverina rery tonga tao amin'i Jesosy hoe tonga rery avy any amin'ny alehany tany tonga teo amin'i Jesosy izy zao ny teny Jesosy namaty na velona miaraka aminao aho alleloia ninona sakana na inona problème miaraka aminao aho alleloia Jesosy manapa-kevitra androany niteny aminao fa miaraka aminao izy anatin'io adinao io a miaraka aminao Jesosy ny mahafa ny ty Andriamanitsika ity de zao tsy Andriamanitra manao tazan-davitra fedinareo ny adiny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao anatin'ny laforme rehetra fo efa nisy tao anaty laforme rehetra fo ry zareo a anankitelo nampidinina tao fa efatra ny tonga ao efatra mandehandeha tao sady tsy mifatotra tsony iza rehefa efatra Jesosy rehefa efatra ny mahafa ny ty Andriamanitsika ity a de tsisy tsy mionona fotsiny ao an-danitra de mijery anao de mampahery anao fa izy miditra ao anatin'ny ady lalovanao Jesosy teto vao natsony le jairo de miainga niaraka tamin'izay zao ny zavatra mitranga na ho faty na ho velona azo misaraka amin'i Jesosy ianao nanomboka teo zay nataon'i Jesosy tsy niala teo akaikiny intsony le lehilahy na de mbola tsy nakany an-tranony azy fa tsy nentiny saraka tamin'i Jesosy tso izy nofikiriny amin'izay Jesosy Jesosy de ndao fa iaraka tsika zay Jesosy a iaraka tsika tsy miala eto aho efa maty le zaza mbola niaraka tamin'i Jesosy izy Jesosy koa mbola niaraka taminy ary zao mba tenin' Jesosy aza matahotra manoloana ny zava-mampatahotra no tenenina ny olona hoe aza matahotra manoloana ny zava-mampitomany ny tenenina ny olona hoe aza mitomany halleloia manoloana ny zava-mampatahotra nao am'izao fotoana zao ity ten'Andriamanitra ity tsy nitonga ho an'izy fa tonga ho anao de teny aminao androany hoe aza matahotra ianao mino fotsiny any mino fotsiny zany a mino sisa mino fotsiny ao sisa zay sisany azonao atao mino inona le inona zany manana fotsiny finoana fa miaraka amin'i Jesosy ianao alao izy asa alleloia ny zavatra natao ny endriky ny finoana izy tsy nitomany ny olona no tomany fa ny olona nahita fatin-jazavavy io lehilahy efa nahazo teny meloa aza matahotra mino fotsiny any a eny Jesosy ndao na miaramila ary tamin'izany nitomany miaramila le mpitantana ny sinagoga le mpano le ina moa le iraka ny olona tao an-tanàna nitomany fa izy tsy nitomany tsy mbola fantany zavatra isy ao efa azokazo ny an-tsaina ihany efa navoaka teny io mpanjakan'io aza matahotra de zao tsy mampatahotra zany eo tsy mampatahotra nge miaraka amin'i Jesosy ry havana mitondra fitonina nge ry havana miaraka amin'i Jesosy mitodika amintsika rehetra zay mety efa mikarakara zavatra miatrika olana efa nataonao daholo ny zavatra rehetra mba tsisy vokany ry tsy hoe ianao tsisy ny hena fa mba hitenenananao an'io koa androany aza matahotra mino fotsiny ihany ny tsy mbola namahanina an'ireo tao anatin'izay zao fa teko amin'ny mivady atao trano rehefa manana olana antsika de zao andao entina miditra amin'ny sabaty andao sarihana hiditra amin'ny sabaty olana io de zao manana olana anankiray vahana zay entiny miditra eto amin'ity sabaty ty androany halleloia miazo fotsiny ny aho zay reta fa joro aorinan'ity sabaty ty na Jehova na ny olana halleloia zaray potika voalohany Jehova sa ny olana mbola tsy naheno aloha natany amin'ny bokin'izy na soratanizy natany amin'ny inona natany amin'ny fizanana tolizy
ka nisy Jehova resy zany tamin'ny ady tsy nisy zany ary tsisy mandrak'izay fa ny fahavalo foana ny potika ny fahavalonay sy Jehova androany dia ny olanay ny olako ny fahavalonao sy Jesosy androany dia io aretina sy olanao io nentina hiditra tamin'ny sabaty izy Jesosy miteny aminao vao mihira ty andro ty dia efa niteny aminao Jesosy aza matahotra mino fotsiny any misy amintsika miditra miaraka amina problème am'taonina tsy problème zany aza matahotra mino fotsiny any misy olona tonga eto androany miaraka amin'ny aretina tsy olana zany aza matahotra mino fotsiny any misy olona tonga eto androany miaraka amin'ny problème ao tokantrano isan-karazany tsy olana zany aza matahotra mino fotsiny any zay tsisany azo atao dia zay ny andao ataotsika le mino fotsiny any na vonjy tonga atao an-trano Jesosy onona ny tenan Jesosy na ononareo mitomany monareo tsy niteneniko taloha aza matahotra mino fotsiny any monareo nijanona teto mahatonga nareo mitomany ohatr'io nareo tsy tonga tary fa raha tonga ny azakazaka niaraka tamin'le mpitandrina ny sinagoga tany reo reo tsisy ranomaso tao amin'io tokantrano io tamin'io fotoana io tsisy ranomaso teo an-tanàna raha rehetrarehetra io niarany rodorodo nandeha nanatinany Jesosy le koaka teny amin'ny tongony tsisy tavatava sy tsisy ranomaso tao satria ny rehetrarehetra samy nahazo teny aza matahotra mino fotsiny any raha hoe efa mandre ianao aza matahotra mino fotsiny any fa ianao mbola hifidy ny itomany ianao mbola hifidy ny atahotra dia anjaranao zay fa hitandrina sinagoga tsy nitomany tsony izy oke Jesosy za mino za ino fotsiny tsisy azoko atao tsony miaraka aminao ny ataoko halleloia ny olona nitomany daholo nanteny Jesosy nahoanareo nitomany tozy olona ka saika Jesosy tsy nanaraka anazy tany zay ary makaka efa maninona izy ny tsy nitomany Jesosy mahantany le torena fa nahoanareo mitomany le mpitandrina ny olona reny mahantany le mpitandrina sinagoga marina ianao tsy mitomany halleloia hitanao fa misy olona maro hitomany fa anankiray tsy mitomany hitanao anatin'io problème nanovanao io misy olona be dia be ny nanovanao io tomany ianao reny tsy mitomany mandalo aleo satria ianao andro any tenena aza matahotra mino fotsiny any halleloia ianao reny tsy tomany eo ny olona re tsy tomany nefa ianao no tena tompo-pahoriana misy olona nge mijery ny fiainanao izy efa mitomany ty fiainany anina tena mampalahelo izy tsika tsy mampalahelo zany miaraka amin'izao zay aza mba tenitenenina any zany mampalahelo mihitsy nareo mianakavy ty tsandry mampalahelo zay tsy mampalahelo zany tsy mampalahelo zany zay manana Jesosy halleloia misy fotoana mandalo tsy visin'olo zay tsy mampalahelo zany halleloia misy fotoana mandalo olana zay tsy mampalahelo zany halleloia misy fotoana mandalo tsy fahasalamana zay tsy mampalahelo zany zay ary zay tsy mitomany am'izany fa rehefa tsy hitana intsony zay atao raha manana hery tomany izy alohanay mino fotsiny any sisy halleloia tahiny tompany ianao iandao ngeryavana tsy arian'Andriamanitra zany fa maninona ary tsika no arian'Andriamanitra fa maninona ary ianao matahotra ho arian'Andriamanitra tsy manary anao zany Jesosy na dia efa misy fahafatesana azy Jesosy miteny aza matahotra ho mino fotsiny any mino an'izany be ianao dia zao ny zavatra nitraka dia nome azo fantatra ny olona le olona ny tomany zany efa naheno tamin'ny Jesosy tsy maty izy fa matory dia nomeme indray izy ny olona rehefa tsy mbola nararay an'izay tany zany hoe aza matahotra mino fotsiny any dia na izy mena izy tomany ohatry ny olona kadaladala tomany be dia avy eo mime fa sinagoga sady tsy nitomany ny tsy mime fa mpitandrina sinagoga jahilo efa miomana amina zavatra ngesabe izy halleloia io olona tenen'ingy aza matahotra mino fotsiny any miandrandra zavatra ngesabe ingy izy io halleloia zao zavatra nitranga andiny fahapolo dia nome azo fantatra ny olona nandroka azy izy rehetra izy nandroka azy izy dia nitondra ny ray aman'enina zazavavy mba amin'izay olona teo aminy izy ka nidra teo amin'izay nisandra zazavavy zavatra tsotra ngeny natao tamin'io tsotra ny natao tamin'io tsy nisy fifatikanina tsy nisy délivrance tsisy ninina ngesabe zany tsisy ninina compliqué zany natao tsisy zavatra sarotra natao Jesosy ny teny hoe aza matahotra mino fotsiny any dia ho hitanao tonga eny zavatra ho atao eo inona zavatra nataon'i Jesosy andiny fa raika amby efapolo tena nentanandra vehivavy izy ka niteny taminy ohatry ny miresaka amin'olona velona satria izy tsy maty fa matory laisiny Jesosy morahoana ny tanany ohatry miresaka amin'olona matory dia niteneniny hoe talita kumi zay fotsiny
tsy nareta ny ivelana tabataba be jesosy de niazo raio taona de mafoy ahy ianao tompo raio venao ty zaza ity aza matahotra mino fotsiny any de vitanao ny zavatra atao ngeza be fa netsika atao tsotsotra laisina fotsiny ny tanany talitakomby teny moramora teny mora zany tambitamby teny mora talitakomby raha ny fanazavana le teny a lava be fa le teny fohy talitakomby ndikan'le talitakomby a de hoe ry zazavavy hoy za aminao misy tsangana teny kely ny fanazavanandreo any lava ohatry hoe toroteninao zany fohy kely fa ny famitina ny tojo ireny lava ohatrohatr'izay zany le izy talitakomby teny kely tsotra teny anankiroa nge zany za mitenao fa teny kely anankiroa ny atsangana no fiainanao efa maty teny kely anankiroa talitakomby de ampitsangana io arava io problème eo fiainanao io talitakomby ampitsangana ndray ny fahasalamanao talitakomby ampitsangana ndray io fiainanao efa rava tanteraka hatramin'ny fotony alleloia de nitsangana niaraka tamin'izay a razazavavy de afa nandeha efa 12 taona izy jour d'anniversaire ny alleloia feny 12 taona tamin'io izy alleloia cadeau d'anniversaire nyty vehivavy ty fa velomana fa efa feny 12 taona izy raisina zany ohatry ny misy zany ny anniversaire an'io zazy io androany ny cadeau d'anniversaire anao io a fa velomana androany ny cadeau menanao mikatrika an'ity sabata ity fitsanganana indray androany ny cadeau menanao a am'tianao nytandrina sabata na fohy fotoana na fohy andro na fohy vola makarena satria tsara fantatrao fa ny Madagasikara ny io de mafohy vola makarena miaritra an'izao live mandritra ny adiny 2 adiny 3 zao efa adiny 2 izy zao tsy nge ty miadana be forfait isambolana tsisy mena vory zany fa ranatanyrena manisy arliny reo venareo fa mandohatry iny reo manaraka atsika manao amainina reo mandany vola nge reo any Madagasikara lolo malalatsy eno ry zikomarikily ry nanosy Elizabeth ry miajatsy ry alainy tsy rehetrarehetra ry mami lany vola fa zao lany vola amin'ny zavatra ngezabe nareo tsy fatandroka ho anareo zany androany teny roa fotsiny teny roa nananganana ny fiainanao eto androany zazavavy tokana io a sika tsy nanana tsony fa raha miaraka amin'i Jesosy ianao ny zava-mampatahotra mihitsy no tenenanao aza matahotra de mino fotsiny any de nitsangana izy de nandeha efa 12 taona ary miaraka tam'izay izy de talanjona indrindra ny olona ka hoana moa ny olona mitso talanjona ny olona nge tsy mino ny olona tsy mino a de talanjona fa ny olona mino a efa miandrandra alleloia ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany de naseny nomena hanina razazavavy le avana malala tsy sarotra manangana ny fiainanao io tsy sarotra ny mamerina amin'ny loniny io fahasalamanao io tsy sarotra ny mamaha io problème ngeza be ny famatopatotra amin'ny fiainanao io teny romonjy io ary za miresaka aminao io ny tenao tsy mampatahotra satria ny Jesosynay ny Jesosy tsika de miteny amintsika na aza matahotra mino fotsiny any vonina avy anao ino fotsiny any androany alleloia mitahiny tompany atsika minakazy mitoko sy minao fa voarainao zay alleloia izay tenin'Andriamanitra izay ny tanan'Andriamanitra mahery ane a mikasika atsika tsirairay avy raha misy androany a tonga eto izy androany anatin'ady mamay zany olona izany
manana fona fa ianao mihitsy nanomanana an'izany teny ianao mihitsy nanomanana ny fanamasina an'izany teny zany androany tsy mila minonona teny io fiainanao io tsy mila mandeha mamosy fo ianao amin'ny olanao io zay ny olona rehetra zay nandalo tamin'ity problème ty nge ratsiratsy ny fiafarany ny olona zany nga ianao mitovy am'izany mainina ianao tsy mitovy am'izany ianao tsy mitovy am'izany satria zao ianao nge menao an' Jesosy raha teneny ianao hoe aza matahotra mino fotsiny any misy olona misafidy ny atahotra na de efa manoloana ary efa tenenina hoe aza matahotra misy olona zany misafidy ny atahotra fa tsy ianao zany teneny hoe tsy za zany loia androany afatra tiako tenenanao eto androany de zao mety zavatra etretinay kely zany ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe maivana be zany hoe aza matahotra mino fotsiny any ohatrany hoe mandami-tsaina fotsiny sisa tsy mandami-tsaina zany fa mandamy mafiainana mihitsy tsy zavatra maniditsidina fotsiny zany fa raha miteny sy maraiky ianao androany hoe aza matahotra mino fotsiny any tsy matahotra ianao de ino ianao manoloana ny zavatra efa tsy mampino ary manoloana ny zavatra mampatahotra fa mifidy ny tsy atahotra sy ino fotsiny sisa ianao de ho hitanao mivoninahitra Andriamanitra raha ino ianao de ho hitanao raha teo mivoninahitra Andriamanitra anao iranankiray antsika de avy antsika hivavaka de hivavakantsika marina ny fotoana matoky hafanapahiranao zay teny foy zay ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Nasy loatra tsy mandeha ny ataontsika ty ira ty ho voninahitra Andriamanitra de teneny hoe za mino ka alleloia amen. Misy afo mampafana redaredy eo amin'ny fiderana misy firasam-panahy misy hery mampiray anambatra indray ny fizarazarana suka toy ny ty ambony tany maro ny mijeantsika ny andanitra fananyany nanyty nasany fankaty ifampitantana falavitra nidy Yalitara fidera, yana fika nanda
Mazano, Simon Farman, no, I won't. If I'm Valakaya now, Michelle Bamba, I'm Halleluia. Mbola tsy mitsaatra ny misotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana fatanterahana fotoana teto androany. Teraina tsy ankalazaina ny anaranao ny amin'ny fampahirezana zay nomenao anay tsiraray avy. Minao Jesosy fa izaniza tonga teto izy androany dia nivimbina hery vatsy entinay mamakivaky ny tontolo herinandro indray tsy arika ny fiainana mihitsy Jesosy. Misy fotoana tokoa tsy hitanay intsony zay atao. Misy fotoana tena tapotra ny zavatra azonay atao Jesosy efa nivavaka izay, nitondram-bavaka izay, nangatabavaka izay, nametra tanana izay, nanao délivrance izay, nifady anina izay nanao alim-bavaka. Fa misy ny fotoana Jesosy malala tapotra ny azonay atao. Androany zay miandrandra ny teny avy aminao izay rehetra zay tonga teto androany miandrandra n'izany teny mamy zany hoe aza matahotra
fa mino fotsiny ihany de am'izao sisa izao Jesosy tsy atahotra zay fa ino fotsiny ihany sisa de matoky zay fa teny romonjy de hitsangana no maty teny romonjy de ho sitrana ny aretin'androany teny romonja de hivany problème androany teny romonja de ilamina mikorotanyrotana iravina ny fotoana rehetrarehetra teny romonja de hianjerany tendrombohatra teny romonja de ho ravany mandany Jeriko teny romonja de hisokatra ny ranomasina mena Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ho anao tehirizo aty anatinay zany toky zany finoana aty anatinanzy ihany azavelanao faty sy overy mandrakizay misaotra ny amin'ny fotoam-bavaka misaotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra misaotra ny amin'ny fotoan'androany misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto androany ho anao rery ny voninahitra ho anao ny teraja sotra mandrakizay videvolo sy satana faritra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingo kana de litera ray azy angalatra izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen ampanosika nabavitsika Charline ny Charline am'izao fotoana zao sy nabavitsika nambina mivavaka am'izao fotoana zao Makasirika pasera na ny fitenenana tain'ny Jesosy antsika menakava tain'ny Jesosy antsika trapapa la iaraka ivavaka antsika i Jesosy malala tsara indrindro dora sy misetranao mitera sy misaotra anao zay fa nomenao sabata masina nomenao tombonandro vaovao teto izay Jesosy malalo nanomboka maraina Jesosy malalo hatram'izao niaino ny teninao zao nahazo fitahina zay Jesosy malala tamin'ny teny velona zay nentiny mpanomponao teto Jesosy ekane i Jesosy malalo anondraka ny zay rehetra iriny fonay anome zay rehetra tadiavinay eo amin'ny fiainana Jesosy malala satria anao Jesosy efa niteny hoe minoa fotsiny ihany aza mitomany hoanao Jesosy malalo mangataka hery aminao zay fanay masinao tondray zany teny zany anirana ampony tsirairay azy na dia efa tampotra aza ny fanantenana Jesosy miaraka aminao dia tsy very fanantenana izany aza mataotra ho anao fa mino fotsiny ihany mitaraina aminao zay Jesosy malalo ataova mino isan'andro ny anaranao izay mino isan'andro ny fanay masina izay mino isan'andro ny herinao zay Jesosy malalo mino zay Jesosy malala fa fiadanana nomenao zay eto ampilatananay tsy tomantsony zay Jesosy malala satria efa manana anao zay Jesosy malalo tsy matory ny fiainanay Jesosy malala fa eo foana anao Jesosy malalo na dia inan Jesosy malala zay ampinao menao ery zay amin'izany finoana zany Jesosy malalo ivavaka mandrakariva zay Jesosy malala arifikitra aminao anantenanao zay Jesosy malalo tsy ampataotra ny miaraka aminao Jesosy malalo tsy ataotra izay Jesosy malala fa ifikitra trano mino anao trano tsy ampalahelo zany zay Jesosy malala satria miaraka aminao inina mandala ny fiainana Jesosy malala efa talita komy izay Jesosy malalo hitsangana ny fahasalamana izay rehetra efa maty Jesosy malalo hitsangana Jesosy malalo anao ny manangana ny fiainanay misaotra ray malala tsara indrindro mankasitrika Jesosy malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mavonjaka takizavavaka zany alleluia amen mbola misaotra anao ndray zay Jehovahandriamanitra satria mbola ianao no nitantana sy nitondra anay teto misaotra ny amin'ny fanainao masina izay nampianatra anay misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny zanakao teto nampahery sy namelona indray ary nampisy fanantenana anay tsirairay avy ivavaka sy ahery mandrakariva izahay ary ny teny fampanantenana nomenao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany na amono na amelona anay ny fampitahorana dia ho tisy ino anao izahay ary anantenanao satria ianao ny fiainanay ary aminao izahay no mino sy ho velona ary ahery mandrakariva izahay satria manana anao mino teny fampanantenana izay nomenao anay Jesosy ary izany teninao zany dia tsy maty fa mbola velona ary mbola iainanay ary mbola afaka iainanay amin'izao vanim-potoana izao misaotra Jesosy amen ianao dia manamarina foana ny teny nomenao tsy mba olona ianao ka andainga tokana ny teninay dia ny ho tia sy ino anao mandrakariva Jesosy malalo
aza velanao andalo fotsiny teo aminay tsirairay avy izany teny izay feno fampanantenana izay anteny izay feno fampaherezana famelombelomana izany ka na inona zavatra mety hatrehanay ety amin'izao tontolo izao ty satria mbola ety zahay Jesosy malalo mbola ety no nametrahanao anay ka na inona zavatra mety iseho sy mandalo dia atsiaro mandrakariva ny teny izay nampanantenanao io iteny izay nanangananao an'ilay zazavavy kely izay efa tsy saina tsony dia tena hoe ho teny fampaherezana sy famelomana ihany koa ny fanantenana sy finoana ao anatiny izany dia mankasitraka Jesosy malala fa mino izay fa hiasa aminay tsirairay avy ny teninao dia misaotra indrindra tompo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra an'izy rahavavy mianaka tanata izay vavaka mamibena maranana ny fotoana izay. Misaotra anareo ary Jesosy any amaly fitianareo hatrany. Mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Dia misaotra anareo satria dia totoza teto indray ny fotoana rehetra androany ary anisany nandray anjara tamin'izany ianareo. Tapitra ny fandarantsika. Dia misaotra anareo rehetra tonga teto androany tsy ny nandray anjara ihany fa nareo rehetra tonga teto koa dia tsapa hoe fahafoizana be mihitsy ny fahatongavanareo teto ary tsy hoe zavatra kely fa tena zavatra ngeza. Nafoy fotoana, nafoy vola aman-karena, nafoy ankonana dia Jesosy amaly fitianareo. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsara tsika dia amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora sasany alina indray tsika mioneto. Miorena tsara dia aza miova, aza mierikerika foana dia aza mataotahotra, aheno vaovao ratsiratsy matetitetiky nareo atoato eo amin'ny hainao aman-jery, aza atao mampikiropaka anareo reny, aza matahotra dia mino fotsiny ihany, tsy manarentsika Andriamanitra. Amen. Aza mataotahotra tsisy aretina mamono be dia be izany eo. Ny anaran'i Jesosy mitafy ny rahan'i Jesosy mitafy tenin'Andriamanitra izy, aza mba mataotahotra an'izany, tsisy arety mandriga an'izany eo. Fa izay ny ezahana volena dia izay ny ezahana ianan'ny olona fa aza matahotra an'izany, aza mierikerika izany. Ary vaovao ratsy takany tamin'ny 2020 be dia be isika, zavatra mampatahotra, aza matahotra. Manan'Andriamanitra velona tsika, vatolampy ampiadizan'izany ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Sy ny fitafitsika ny rany. Maraina atoandro hariva tafio ny ranan'i Kristy. Atory mivavà vao mifoha mivavà. Mivavà mandrakariva dia aza mitsahatra. Izay aza matahotra mino fotsiny ihany. Tahiny tompo tao hoe akila 2.radio1 ahafahanao mino njapeo akila 2 misy totezaky ny adiny 3. Misy atotelo mandeha aizaky ny adiny 3 amin'ny 1:07 maraina amin'ny 1:07 amin'ny 10 Samy tahiny tompo tao hoe araka idiran'Andriamanitra sika amin'irety groupe izay maretsiretra raha mba manaiky ry zareo hoe mba asiana sary olo hoe alleluia mba hifankahita amin'izareo tsika anao atirana anankiray mahafinaritra be tsika matoky fa tsy averan'Andriamanitra rery zany ianao, tsy maintsy mpandresy ianao. Alleluia. Dia izay no inoantsika, dia izay no ataontsika. Ndoa raha mipotra sary zareo dia atseotsika, raha tsy mipotra sary zareo dia ataontsika klipa mandeha. Alleluia. Ndoa resintsika klipy ary. Alleluia. Resintsika klipy mandeha fa raha malalaka koa fa ny fotoana efa somary lasalasa ihany resina klipy mandeha. Alleluia. Tetery ty nefa navatsika veloma hoy izy le hira manao hoe matoky fa tsy maintsy mpandresy. Alleluia. Mino fa mahery ny tompontsika. Alleluia. Hiarandia aminay nareo dia hiarifaly aminay nareo tawary. Samy hitahiny tompo mahereza daholo bonne semaine. Ominu,
Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Man, no mitupa, Cristiano, lama mitani. Matuki, kami fali, misilala na mumaliki. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Tomazina, minha vida se fantasia. Matuki, kami fali, misilala na mumarini. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Matuki, ominu, matuki, majesty, matuki. Namanam manikya, namanam nasanada. Matuki kami fali, misilala na mumarini. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Matuki, 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 patrons manesi. Ominu, 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 mama yeri tupu. Matukia, 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 patrons manesi. Minua, 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 mama yeri tupu. Matukia, 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 patrons